tsy misy fiovany tsy manisovana tenany Jesosio zay no nataonao hoe Andriamanitra tsy manara-naiky zay ianao zay dia mamerina ny fankasitrahana antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao araka ny efa natsipiko teny am-piandroana efa entiny vahintsika vonona isika amin'ity maraina ity a miaraba ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy dia misaotra anao nanaiky ny vahiny sady vahiny tompotrano ihany io atao anatin'ity fandarana ity dia mankasitraka atao anatin'ny famaliana ny fanasana. Miaraba Bensoa Nelson dia miaraba Moroetsy amin'ny lafiny teknika miaraba antsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka amin'ity fandarana anao ny fitenenana androany alarobia fahatelo ny volana Jolay taona 2024 dia mankasitraka antsika rehetra marobe fantatro manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao mankasitraka ny mpanohana mankasitraka ny mpanohitra ihany koa satria marobe koa ny mpanohitra voatery tsy maintsy mihaino ny fandarana tsy maintsy mihaino ny Lalatiana miresaka mba ahafahana mitady-hevitra hanenjehana ny Lalatiana indray dia aravaina ihany koa tsika avy amin'ny fanoherana fa tsy afavela amin'ny Lalatiana zany tsy afavela dia meteza ihany koa mamela ihany koa ianao iarahaba manokana ny vahoaka ny faratsio rehetra izay mihaino ny fandarana amin'ny alalan'ny zapeon'ny FFM n'izao atoandro izao miarahaba antsika rehetra mankahery antsika rehetra ary misotra antsika rehetra ihany koa manaraka an'izao fandarana izao dia naiza mety misy anao ary anisanao ny fandarana amin'ny tsy maraina ity dia asaiko ampanajana ampitiavana ihany koa ianao anaraka an'izay fandarantsika izay. Ity no ndeha ataoko hoe fivoahana voalohany na hoe resaka voalohany ataon'ny ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy tao aorian'ny zotra-pifidianana sy fombavam-bahoaka ny famoahana ny didim-pitsarana mahakasika ny voka-pifidianana farany teo ankoatran'ny hoe ny filazana tao amin'ny Facebook-nao miaraba ny mpifanandrina taminao sy nisaotra ny vahoaka ny faratsio ihany koa dia nilaza hoe mankatoa ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa na izany na tsy zany dia tianay azava tsara satria izay no andrasan'ny olona hoe nanahoana ny fomba nandraisanao aloha n'ilay didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana iny marina fa tsy hoe tsy azo ivalosana fa mety ny nandraisanao azy amin'ny ankapobeny nanao ahoana. Ny fanekena aloha ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy lalam-panorenana dia efa niteneniko iny vao nivoaka ny didim-pitsarana tamin'ny alakamisy 7 amby 20 ny volana Jona iny dia efa niteny tamin'ny rindroko zany tamin'ny tambazotra tserasera sosialy hoe izay zany mivokatra navoaka ny fitsarana avy lalam-panorenana dia manaiky amin'izany za zany amin'ny fomba fanaovana politika izay tadidio tsara fa zay ny voiziny antoko politika freedom hatramin'izay fanavozana ny fomba fanaovana politika fanavozana ny mpisehatra eo amin'ny lafin'ny politika dia mampianatra ny olona zay zany hoe za nandritra ny fifidianana filohan'ny repoblika dia nametraka foana fa izay didy avoaka ny fitsarana avy lalam-panorenana dia tsy maintsy ekena tsy azoko atao zany amin'izao fotoana izao no andeha hivadika amin'izay teny no teniniko izay ka hitendra hoe tsy ekena ny didy izay navoaka ny fitsarana avy lalam-panorenana noho izany dia za tena no miteny amin'ny rehetra hoe ekeko izay didy navoaka ny fitsarana avy lalam-panorenana izay. Ny tenako ihany koa raha tadidinao dia efa mitondra nyity faneho-kevitra ity foana matetika Bensoa Nelson mikasika ny rafitra fitsarana avy lalam-panorenana io.
tamin'ny fotoanandrony raha tadidinao tsara tamin'ny fotoana izay mbola nitantanan'Andriamatoa Rajaonary Mampianina dia nisy adevitra be io fitsarana avy lalam-panorenana io le rafitra ny resahako fa za tsy miresaka ny olona mandrafitra azy fa le rafitra zany resahako dia niadevitra be tamin'izay dia hoe tsy ny tsara araky ny fitsarana araky ny lalàna ny fitsarana avy mba lalam-panorenana. Ny filohan'ny fitsarana avy mba lalam-panorenana tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa professeur naturaliste mpampianatra lalàna izy dia niteny an'ity zavatra ity izay notazomiko ary nazavaiko tamin'ny olona zao notenen'ny professeur Jean-Éric Rakotoarisoa tamin'izany fotoana izany hoe ny fitsarana avy mba lalam-panorenana dia la haute cour constitutionnelle est une juridiction juridico-politique. Zany hoe ny fitsarana avy mba lalam-panorenana dia rafim-pitsarana anankiray sady mitsara araky ny lalàna no mitsara araky ny politika. Tadidinao tamin'ireny fotoana ireny nangataka déchéance na fanesorana n'Andriamatoa Rajaonary Mampianina noho ny tsy fanajany ny voalaza lalam-panorenana hoe tokony apetraka ny haute cour de justice tamin'izany fotoana izany. Dia ny zavatra navoaka ny fitsarana avy lalam-panorenana dia tsy ilay voalaza ny lalam-panorenana fa hoy izy hoe mila manao nouvelle majorité présidentielle tamin'izany fotoana izany dia tsy nahasorana Andriamatoa Rajaonary Mampianina na dia fanesorana azy aza ny sazy ambara ny lalam-panorenana fa hoe tokony miandry azy raha ohatra ka tsy nanatanteraka n'izay voalaza ny 5-7 ao anaty lalam-panorenana izay izy. Dia eo zany ilay azavaiko hoe tamin'ity raharaham-pitsarana mikasika ny fifidianana momba ny lalatiana ity dia mipetraka tamin'izay mahafitsarana politika juridico-politika zay ny fitsarana avy mba lalam-panorenana fa tsy ny tsara zany hoe tena strictement araky ny lalàna. Ny antony iny tenenako an'izany Bintsora Neuvson dia ity ny azavaiko kely vetivety hoe inona ny zavatra nangatahanay tany amin'ny fitsarana avy lalam-panorenana kasika ny fifidianana tany Faratsio iny. Ny zavatra hita aloha zany tamin'ny birao fandatsambato marobe dia nisy ny fizarana vola. Rehefa nisy ny fizarana vola mifidy dia nisy ihany koa ny fifidianana ny mpikambana atao anatin'ny bureau de vote dia nisy assesseur ohatra sy ny sisa izay mijery misy mpifidianana dia tsy avela mifidy izay tombana isy ny sisa iny zany efa tranga teo iny fa nisy ilay fizarana vola. Ilay resaka fizarana vola no hidirako satria iny no nangatahanay tamina birao fandatsambato 420. Fa tsy bureau de vote sur les 200 izay nanananay porofo fijoroana vavolombelona acte d'huissier zany hoe resaka nambara ina moa zany natao tany amin'ny vady tany témoignage vidéo témoignage audio ary PV no enquête ny gendarmerie zay nanaovanay fitoriana tamin'iny raha iny nentina teo anolohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Zavatra nambara ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia ny hoe tsy ampy ny porofo izay nentinareo, tsy afahana manamarina raha tena nitranga na tena tsy nitranga tokoa ny fijoroana vavolombelona satria na dia natao tamin'ny alalana vady tany azy, vady tany efa andro maromaro taty aoriana hoe izy vao nitondrana an'ilay olona nijoro vavolombelona tsy azo ilazana mihitsy hoe tena nisy ilay tranga. Ok, zay ilay teneniko hoe zay zany ilay fitsarana politika nataony fitsarana avy momba lalam-panorenana satria izao andao hoentiko tsika zao manko tsy miteniteny foana Bintsora Neuvson fa hoentiko tsika any amin'ny taona 2024 nisy didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mikasika ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'izany novembre 2023 zany. Dia nisy fangatahana fanafoanana vato azo ny candidat sy telin-drandrena solonyaiko tamin'izany taona 2024 zany. Vakiky kely manko ilay voalazan'ilay le didim-pitsarana navoaka ny HCC tamin'izany fotoana izany. Fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 izy. Ny député idéal son izy tamin'ny andro ny fifidianana 9 novembre 2024
Pomba ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo dia nizara voly ray tapitrisa ariary tamin'ireo ray aman-dreny tamin'ny commune izay voatona tery ambony Ejeda, Androhipano, Agnavoa, Vohitany, Belafikeo, Fotadrevo tany amin'ny distrika Nampany Atsinanana Andrefana zany faritra Atsimo Andrefana. Ireo vola ireo izy dia natao zaraina amin'ny mpifidy mba hifidianany ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo. Nitranga ireo fizarana vola ireo izy nitidi-pitsarany HCC tamin'ny 2023 ty ny andron'ny fahanginana zany hoe le veille électorale zany sy ny andron'ny fifidianana. Dia ireo dia zao teneny mialatsina fa vakiko amin'ny teny vahiny kely vetivety. Considérant que ces faits de nature à altérer la sincérité du scrutin sont confirmés par des témoignages vidéo émanant des électeurs transcrits par acte d'huissier, tous en date du 24 novembre 2023. 24 novembre 2023 zany vao natao le acte d'huissier zany hoe teny mivady tany milaza hoe nisy fizarana vola nijoroan'olona vavolombelona tany amin'ireo fokotany voatanisa ireo. 16 ny profo nentinay teo amin'lohany fitsarana avy mbola lampanorenana. Nisy fijoroana vavolombelona audio, vidéo izay nataonay. Tofi tsisy valaka amin'io ndresany HCC tamin'ny 2023 io zany dia izay ihany koa ny fitoriana nataonay. Nasinay fijoroana vavolombelona, nasinay acte d'huissier zany hoe nampiasanay zany le profo mitovy amin'ny tamin'ny nampiasainy Filoha Rajoelina tamin'ny taona 2024 ary noraisiny fitsarana avy mbola lampanorenana hoe recevable les preuves, azo raisina le profo. Azonao dia ozy amin'izay zany fitsarana avy mbola lampanorenana hoe satria zahay tamin'ny 2023 nisy fijoroana vavolombelona dia navadika acte d'huissier io fijoroana vavolombelona io andro maromaro teo aoriana dia raisina zany le profo dia foanana ny vato azo ny candidat sy tenindrandrena soloniaiko tany amin'ireo fokotany maromaro tany Ampany Andrefana ireo. Rehefa mitovy tsisy valaka amin'izay nefa ny fitoriana nataonay teo amin'ireo fitsarana avy mbola lampanorenana dia hoy indreny fitsarana avy mbola lampanorenana hoe tsy ampy ahafahany milaza hoe nisy vetiko ve ilay fividianana vola mpifidy raha ohatra ka acte d'huissier andro maromaro taty aoriana ny nanaovana ny latsabato satria le huissier ny tsy nanatrika an'izany tranga izany le huissier koa ny tamin'ny 2023 tsy nanatrika an'izany tranga tany Ampany Ouest izany fa nikeny izy tamin'ny 2023 fa tsy nikeny izy tamin'ity 2024 ity satria izay le nataoko hoe tsy resaka lalàna zany no nitsarana ny kahany faratsio fa resaka politika. Kinona mety dikan'izay? Mbola mazaveko resaka politika ary ireo témoignage ireo ny fitsarana avy mbola lampanorenana dia violation grave de l'article 56 alinéa 2 qui interdit toute activité de propagande électorale après la clôture de la campagne électorale. Ka nenay hoe voaporofo hoe ny andron'ny fahanginana ny andron'ny fifidianana mihitsy mbola nandeha zany fizarana vola zany ankoatra ny zavatra hafa hoe nahandro sakafo teo tokotany nyporofantatsambato sy ny sisa misy ane zany ary miporofony zany ary misy nijoro vavolombelona zany. Zay zany nahatonga amin'ny teny hoe eketsika ny didiny fitsarana avy mbola lampanorenana hoe c'est une juridiction juridico-politique. Tsy mivoatery mitsara araky ny lalàna fotsiny ihany ny HCC fa mitsara araky ny politika ihany koa izy. Tamin'ny 2023 dia nahita izy hoe andao tsaraina araky ny lalàna fotsiny ty raharaha ty dia tsaraina araky ny lalàna fotsiny ny fitoriana mitovy amin'ny fitoriana nataonay tamin'izany fotoana izany dia nifoanana ny vaton'ny candidat sy ny tenindrendrena soloniaiko. Fa taty amin'ny 2024 dia hoy izy hoe andao hitsara araky ny politika ihany koa tsika ato amin'ny HCC eketsika zany satria izay le rafitra zany dia mitsara araky ny politika zany izy hoe andao ny porofo mitombona tamin'ny 2023 ataontsika porofo tsy mitombona intsony amin'ny 2024 andao ny jurisprudence atsika tamin'ny 2023 sy tamin'ny mbola nisy jurisprudence ihany koa tamin'ny 2019 même fait zany hoe tranga mitovy même auteur olona nanao azy nitovy ihany dia mifoanana ihany koa ny vaton'izany olona zany tamin'ny 2019 fa rehefa tamin'ny 2024 izy zany hoe jurisprudence roa mihitsy nresantsika zany tamin'ny 2024 izy tsy mety tsony zany porofo zany hoy ny fitsarana avo momba lanam-panorenana.
fetifety fotsiny ny authenticité an'le fitoriana nataonareo sao de hoe nanaraka oatra an'le jurisprudence ianareo dia ohatra hoe mipetraka le jurisprudence dia nampifanarahana amin'iny fotsiny le fitoriana taty amin'ny ilany dia resaka authenticité an'le fitoriana mihitsy zany nanao ahoana Singili intérêt car moi authentique en 2023 de authentique ça en 2024 satria témoignage vidéo acte du CPV en enquête ni nera zany mbola misy PV d'enquête fa tsy ohatra ny 2023 zavatra tsy azo étiquette le izy manaiky tsika hoe politika zany ny antony tsara teo am'izay ianao zany mametraka fanteny inona ny antony zany ny antony de zay nataoko hoe amiko zany aloha tsy intelligente ny opposition eto amitsika raha intelligente ny opposition eto amitsika dia nahita fa tsy tokony ny fikitra tanteraka sy ny todika tany amin'ny lalatiana tanteraka fa ny tao ambadika zany rehetra izany dia 20 nisan'ny candidat ny irimarana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina navoaka ny senina ny voamiramaly hoe tena mikarakara ny fifidianana fa lany vonjomaika tamin'ny 1 jona taona 2024 valopolo tsy nahazo majorité absolue zany 20 tambokeo rehefa nivoaka ny didiny fitsarana vola lam-panorenana 20 lasa nahazo majorité absolue milamina tsara zany ny candidat ny fitondram-panjakana ary zay ny tadiavina hoe mila stabilité ty fitondram-panjakana ity dia tsy maninona zay ny teneniko hoe manaiky zany lalatina aloha mitodika taty amina daholo ny mason'izao tontolo zao dia nahazo maro anisa izahay teo anivony isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina raha zaho manokana ny sakrifie na tsy olana zany mijoason fanaovana politika za eken'ny tena za ary zao zange natonga latsaka hovidiana voalohany somavambahoaka azatonona fa akoatrany hoe mila manampy ny vahoaka ny faratsiwa mila manao valim-babena ny vahoaka ny faratsiwa satria tany miaviko tany razam-papako tany razam-mamako dia za koa za manohana ny fitondram-panjakana za zany anisa mikatsaka mafy hoe mila majorité stable na miramaro anisa maritoerana ny filohan'ny repoblika eo anivony anteminiram-pirenena inona moa ny tedavina akoatra n'izay ny tenisoana zao mahazo majorité stable ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina eo anivony anteminiram-pirenena raha zay zany lalatina ve tsy lany dia inona moa ny olana fa ny zava-dehibe dia stable le fitondram-panjakana mandritra n'izay 5 taona manaraka izay mba ahafahan'ny filoha Andry Rajoelina mitondra araka ny tokony ho izy tratra zany ny tanjony tsy maninona ny raha noresena lalatina noho izay antony maro isan-karazany teneniko teo zay hoe bon ny tsara tamin'ny lafiny politika ny HCC tsy maninona zany araka nitodika tany amin'ny lalatina daholo ny mason'izao tontolo zao dia nanahirana be dia aleo nasiana apaisement dia aleo zany noresena aloha lalatina tsy maninona nakipy zany maso manoloana ny mety ho marina tsy maninona zany mpitsoana fso zay le atao hoe zay le politika ianao rehefa manao politika manaiky ianao zany hoe misy fandamina napetraka manaiky ianao zany hoe misy sacrifice mila ataonao amin'ny fanohananao an'le fitondram-panjakana tsy maninona mihitsy za zany tsy manana olana amin'izany mihitsy mitsona fso everin'ny olona manko fa hoe io olona lalatina fa nahily kely laseny fitondrana zany nanao tsy atompoko tsy ekena izany efa niresaka za sy ny filoha Andry Rajoelina 30 minitra talohany nivoahany didiny fitsarana avy vola lam-pandrenana efa fantatro zany hoe zay ilay zavatra mitranga zay indrindra mantsy miteny ianao te tsy maninona natao sorona politika miteny ny olona miteny hoe indrindra amin'ny olivopanoatra io fa nahilika Andry Rajoelina amin'izay tao anatin'le didi-pitsarana zay ve le didi-pitsarana politika hoe manilika ny lalatina repotrazafy eo anivon'le fitondrana sa ahoana ny tena fahitanao azy ka ny filoha Andry Rajoelina tsy karazany olona manao amin'izany filoha Andry Rajoelina za filoha Andry Rajoelina ny resahako ny fahafantarako ny filoha Andry Rajoelina fahafantarako ny ataoko hoe ny amitsianay ny finamananay nandritra ny taona maro fahafantarako le personnalité ny filoha Andry Rajoelina tsy ny filoha Andry Rajoelina mihitsy akorony hoe mandeha manilika tsy manary namana tsy aingraraka ny ambara fantany tsara zany zavatra rehetrarehetra resahako teo zany tsy marina zany filazany olona hoe io fa narian'Andriamatoa Andry Rajoelina na io fa lasen'Andriamatoa Andry Rajoelina fa zay le niteneniko teo hoe na ny filoha Andry Rajoelina na za na ny mpandinika politika afaka mandinika an'izany dia mahafantatra tsara hoe misy zavatra politika fanapa-kevitra tsy maintsy moraisy ny fitsarana vola lam-panorenana
de kena izay zay mipetsoana so tsy misy adefitra akoatran'izay zany fa nareo na amendry fendry fazato farivo eo aza hoe nailiky lalatiny zao lalatiny tsy hoe zay teneninareo marina zany zay zany le izy fa zay olona nahalala azy tao anatin'ny tao nahalala hoe zao tena zavatra nisy tao. Manao ahoana ny fomba fijerinao hoe solombavombaoko mety hoe tsy nikano faratsy ihany hoe solombavombaoka anankiray namoana didim-pitsarana zany hoe namafisina fa misy le osika kanefa nolanina ihany hitantana ny district ahoana ny fomba fijerinao an'izay maromaro zay maromaro ohatran'izay fa ohatran'ny hoe nenazy zao matoa nisy bureau mpifidianana nofoanana ny vaton'ilay candidat de satria ny 26 bureau de vote zay nanaovana fitoriana de nitovy daholo zany motif na ny antony nanaovana an'ilay fitoriana nisy bureau de vote mifoanana nefa ny vaton'ilay candidat de nanina tsy mifoanana izy 26 zay le teneniko hoe mazava nge hoe politika fa tsy nanaraka ny lalàna le izy de tsy tamin'ny kahany lalatsiana ihany fa tamin'ny kahana namana hafa ihany koa zany zay nitovy be dehibe ngeny zao ny zavatra tsikaritra ambinitsoana fson de nitovitovy mode opératoire na ny fomba nataony teo anivon'ny firaisankina zany nanaovana alabato de ozy ry zareo miteny ty mba valiko ty androany hoe tsy mariny zany tsy mitombony zany fa iza koa nisy olona tsy ao anatin'ny fitondrana de afaka mangalabato oka aloha azava tsara zany ty rahamangy ty le rafitra napetraka zany de rafitra ny hoeverina hoe manana crédibilité hoeverina hoe azo itokisana fiable zany tsy ny rafitra ny olana fa ny olona ao anatin'ny rafitra ny olona ao anatin'ny rafitra mbola olombelona ihany ny zavatra nisany voavidy le olona tao anatin'le rafitra tsy rafim-panjakana mihitsy anie nanao an'le osika sy nanao alabato mbetsoana fsony tsy rafim-panjakana fa ohatra zao hoe ny mpikambana tao anatiny voamerany fifidianana tany amin'ny district an'se hoe de ny tany anivony commune ireo mpikirakira tao anaty bureau fandatsamba voavidy vola zay anie le tena antony nisy fifidianana vola tao nisy vola ny paritaka zany zay le mode opératoire nataony firaisankina ny omana angalabato zareo rehefa nisy fandarana manko natoko tao amin'ny TV plus mitsorana son tao arinany rehefa avy nametraka fitoriana zany dia nanao fandarana tao amin'ny TV plus nanazava hoe sao daholo miantony nanaovana fitoriana miantso daholo ny candidat nisika rehetra miaraka amin'ny andro radio taty aminay koa ny ohatra ny tatarainao io mihitsy taty aminay koa de ohatra ny tatarainao de mitovy amin'io tatarainao sy be farafangana nateto Antananarivo aza tompoko de ohatra n'io marobe zany tany Mitsinjo ny tany Manjakandriana moa de navadika mihitsy ny vato ny tany Soavinandriana zany hoe tsy resy reo candidat rehetra ireo fa noresena reo satria zay zany le hoe apaisement notadiavina tao anatiny aiza moa zany zao le hoe KMSB mbetsoana fson nandrahoandrahoana fotsiny ane zareo zany hoe dotandroko any tena betsaka fa zao zahay ao anivony isika rehetra miaraka amin'ny andranjoely nahazo maro anisa majorité absolue majorité stable satria 84 ny majorité anao ny 82 io mbintsona fson de efa nahazo 84 zany zao ny isika rehetra miaraka amin'ny andranjoely efa milaminy miampy an'ireo candidat tsy miankina zay nanaiky iaradia amin'ny fitondram-panjakana zany iaradia amin'ny groupe parlementaire isika rehetra miaraka amin'ny andranjoely zany hoe anoana fitondrana zany hoe reo total be ny solombavambahoaka eo anivony antenimieram-pirenena zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana zany anana ny fitondram-panjakana filaminana tsy misy firaisankina afaka manongana zany satria ny zavatra nidradradradrainy zareo nandritra ny fampelezan-kevitra mbitsoana son de ny hoe hanongam-panjakana izahay mila manana maro anisy eo amin'ny antenimieram-pirenena hanongam-panjakana hoaiza am'ty 21 kely ty am'ty raiky amby roapolo kely ty tsy tafavoky na hiaraka amin'ny indépendant aza na de ataoko hoe mbola reo indépendant dimapolo safiry ny indépendant 21 plus 50 nge mbola 71 tsy manana indépendant tsy manana tsy ahazo majorité mihitsy zany mandrak'zay zay le tiako tenena hoe milamina ane zany fitondram-panjakana amiko arabasorabatsara inona indray moa ny tedavana loatran'izay na ao anatin'ny anteminera ny tena na tsy ao anatin'ny anteminera ny tena fa ny zava-dehibe dia manana majorité stable absolue ary solide ny fitondram-panjakana izay mitantana de milamina ny filohan'ny rajoely tsy olana mihitsy zany raha hoe
ka tsy afaka hiasa ho an'ny vahoaka ny faratsotsony zany lalatina rehefa tsisy ombavambahoaka dia eto teny hoe diso zany ny zavatra mendry fendron'ny mpifanandrana tamintsika dia hoe hitanareo tsara fa voatsilany eo lalatina dia tsy ho hitanareo any faratsotsony tamin'ny alahady azy zao dia tany nitokana zava-bitako zany nanao azy aloha apetrako niterena hono ny FJKM niterena hono le président synodaly na amin'ny fitenenana hony tsy azony zareo mihitsy hoe zany niasa tany afaratsio ary miasa ny afaratsio tsy ho vitanareo mihitsy ny zavatra vitako tany afaratsio tompoko na andeha mba nilohanareo na ny député voafidy tany io azy na io solombahoakanay io aza tsy havita ny asa vitako tany afaratsio mihitsy tsy anala zany fitiavan'ny vahoaka mihitsy zay zavatra nisy zay so raha ny afaratsio ny resaka ninina zavatra ambara hoe raha tiany olona tany ianao dia lany fantatra ny hoe nanahoana zany le zavatra nisy tany tsika nalala misy mba fitenenan'izay mbenjoanefson hoe à vaincre son péril en triomphe sans gloire zany hoe ndikan'izay dia hoe rehefa ianao zany mandresy tamin'ny fomba sadasada dia tsy amboninahitra loatra le fandresenao tsy amboninahitra loatra le fandresenao za ve lany solombavamboaka ambinsoanefson dia amina hetsika mitranga any amin'ny district analany dia le candidat adversaireko zay tsy nolaniny no resena tamin'ny fividianana indray no mandray fitenenana fa za tsy mandray fitenenana satria za tsy nanao asa ohatran'izay le izy za zany le hoe raha za zany solombavamboaka lany toko tenena fa zany nanao asa tany dia fantatry ny vahoaka zany ary fantany zany ny FJKM mahafantatra tsara hoe zany nanao ary talohan'ny fifidianana le zany asa any dia efa natao fa tsy hoe vonjivonjana tavanandro ka mety heverinareo hoe namboamboariny ka hoe nitereny any nitereny ny olona hoa tsy misaina ohatra anareo aza heverinareo fa misaina ohatra anareo any olona fa ny olona mandeha amin'ny fahitsiny nareo no mandeha amin'ny olakolaka foana hoe tsy maintsy terena tsy maintsy rahonana tsy maintsy anaovana tsao tsy maintsy anaovana lainga tsy maintsy anaparitahana resaka marobe maro ny zany resaka miparitaka any aminay any afaratsio an'izany pensoanefson hoe hono hoe ho anay lalatina daholo ny zavatra rehetra nomeny anareo fa tsy lany izy tsy mariny zany mahazo matoky anareo tsisy zavatra ho alaiko zany any zay zavatra rehetra nomeko ny vahoaka ny faratsio dia nomeko ampitiavana ary mbola ho apiko azy mbola hanohy asany foana tsy ho hitanareo atetsony ny lalatina tsy mariny zany eto dia efa miteny antsika vahoaka ny faratsio sahady fa amin'ny 4 volana jolay dia hanao fionana lehibe sika hanao fetitsika hanao fety mihitsy hisorako ny vahoaka ny faratsio amin'ny 4 volana jolay amin'ny 3 volana jolay andeha hitokana zavatra ny amin'ny commune Valabe tokana zany mbetsoanaiso tena navita azy hitokana bro ifotony fananatany hitokana lakandrano anamboatra lycée zany ny zavatra iainanay ihany mbetsoanaiso zany hoe tsy ho anala aza matahotra sika vahoaka ny faratsio ary zay ny antony nanaovako an'ity fandaran'ity ihany koa androany aza matahotra sika vahoaka ny faratsio tsy misy lalatina anary anareo zany aza manaiky fendrifendrony olona hoe hitanareo tsara fa ho arininareo tsisy rarahinanareo tsony rehefa tsy lany izy tsy mariny zany lalatina tompoko dia mbola ho eo foana ary ho eo foana raha mbola omen'Andriamanitra hery tanjaka sy fofinaina indrindraindrindra ihany koa dia mbola anampy atsika vahoaka ny faratsio tsy amelako izay fampanantenana rehetra natao tamin'ny fampelezakevitra na talohan'ny fampelezakevitra na tamin'ny fifidianana dia ho tanterahantsika miaraka daholo mahazo matoky ahy anareo amin'ny faratsio tsy hanary anareo ary tsy hiala aminareo zany lalatina na misinana fa ny tsika efa voadiny fanaovana tanterahana hatramin'ny farany tsy mahafaly mpanohitra zay amin'zareo zany problème an'zareo zany fa tsy problème ko mahafaly an'zareo zany arabasorabatsara satria no everiko hoe fampandrosoana ny tanjona fampivoarana ny faratsio tanjona ho anay amin'ny faratsio zareo moa tsy faly dia manenjika mafy problème an'zareo zany za tenatsika vahoaka ny faratsio mahazo matoky ahy anareo tiany miantoka anareo fa ho eo foana efa miresaka an'izay faratsio zay ihany satria mampita mantsy rehefa le fandarantsika reny ny olona avy any faratsio hoe matahotra izahay fa misy ny raha-matahora hoe esorina hono nare fanjakana ny toerana sy ny sisa dia ahoana ny ho avinay sy ny sisa miresaka an'izany ny tony faratsio tena mariny zany pensoanefson mazana be ny ainany vahoaka ny faratsio amin'izao fotoana izao indrindra zany ireo izay fantatry ny solombavambahoakanay zany sy ny ekipany fa hoe tsy nanoana azy ireo fa niaraka tamin'ny lalatina
tena miaina raha matahora ny vahoaka ny Faratsio amin'izao fotoan'izao. Tany tamin'ny alahady dia nitantara tamiko zany ny zareo fanena tamiko zany ny olona zay hoe za ozy le madama tantara tamiko le madama za ozy le madama nanao akanjo le t-shirt amin'ny président Andry Rajoelina ireny dia nantony ilay ekipa ny solombavam-bahoaka ozy dia niraisiny tamin'ny vozana akanjo koatra ramatoa olon-dehibe zany raisiny tamin'ny vozana anazy dia tonga dia niteneny hoe esory amin'izay tony fa tsy ilaina intsony fa efa resy nareo ozy izy zay zany no niteneny za ozy nefa moa namaly hoe tsy anananao fahefana mibaiko amin'izay akanjo anaovako niteny an'izay zany madama io fa itenenako atsika zany hoe zany ny zavatra iaina ny vahoaka anay any Faratsio zany taoriana nahalan'iny ny solombavam-bahoaka anay eto aty hanome antoka ny vahoaka ny Faratsio zao ny asany zany solombavam-bahoaka zany dia manao lalàna eny amin'ny antenimieram-pirenena izy zany no mandidy manapaka mikasika an'izay lalàna na proposition de loi io na projet de loi io izay hoentina hiadikevitra eny amin'ny antenimieram-pirenena tsy manana fahefanana kely vary ray venty aza ny solombavam-bahoaka hikitika ampiasam-panjakana zay aloha dia mahazo matoky ianareo any Faratsio aza manaiky raha olana satria efa nitranga io talohan'ny fifidianana ange vao nandeha ny fampelezan-kevitra dia fa hoe rehefa lany io zay tsy nanohana anay dia tsy poninay tsirairay zay zany ny zavatra nisy tany eto aty amin'ny assurance anareo fotsiny hoe ho atsika vahoaka ny Faratsio ho atsika ampiasam-panjakana ao Faratsio aza manahany zany ianareo matokisa ianareo fa tsy manana an'izany fahefana izany ny solombavam-bahoaka handeha anala mpiasam-panjakana izany tsy fahefany zany tompoko manao lalàna eny amin'ny antenimieram-pirenena ny fahefany fa tsy mananana fahefana izy na kely varay vety aza hanala mpiasam-panjakana izany ny fahefana mpanatanteraka no mandidy manapaka hoe fanesorana na fametrahana olona eo amin'izany toerana mpiasam-panjakana izany na affectation na fonctionnaire io zany na hoe au employé de l'état zany hoe reo olona mpitantana ambony zany ao anatin'ny fitantitsambatra ara-panjakana tendrena amin'ny alalany didim-panjakana décret na tendrena amin'ny alalana arrêté aza manana ia amin'izany tsika vahoaka ny Faratsio eto zany manao antsoavo zay manko tena nitiavako nanao an'ity fandarana ity mbenjona son anaovako antsoavo amin'ny vahoaka ny Faratsio mihitsy hoe matokisa ianareo tsy manana fahefana hikitika mpiasam-panjakana hanala mpiasam-panjakana izany ny solombavam-bahoaka na mpiasam-panjakana izy na mpiasam-panjakana izy ny ministera mpampiasa ihany no afaka manana n'izany fahefana izany ohatra zany mpiasan'ny fahasalamana mpiasan'ny fananantany mpiasan'ny fampianarana sy ny sisa dia ministera misahana an'ireny sampana ireny ihany no afaka manana an'izay fahefana izay fa tsy ny solombavam-bahoaka apetrako indre mandeha averiko indre mandeha zany aza manaiky lololona aza manaiky ohatrany hoe ampiesonina ampitahorina amin'izany itsika ny Faratsio mahazo matoky ianareo raha misy zany hoe ianona hono dia tedavina isorana eo amin'ny toerany noho izao antony hoe satria tsy nanohana noho ny antony politika zany zay zany Bintsona Evson tiako mba noresahana tao anatiny izay fanomezana antoka izy tena zava-dehibe amiko zay satria fantatry hoe matahotra ny vahoaka ny Faratsio fantatry hoe miororo ny vahoaka ny Faratsio fantatry hoe miaina anatina tahotra zany ny vahoaka ny Faratsio tao aorianan'izay hoe raha matahora marobe sy ny hoe nahanan'iny ny solombavam-bahoaka vaovao zay fa mametoky antsika hoe aza manana ia mikasika an'izany dia te ampitraka ny vahoaka ny Faratsio ihany koa satria tamin'izaho tany tomany ny olona tena hoe kivy ny olona ohatran'izany satria fantatrana ny ohatrany ahoana le solombavam-bahoaka anay zany dia tena asa zay azo anay eto mandritra ny efatra dimy taona manaraka noho izay noho ny fahafantarana zany hoe nahazo fahefana le olona izay natahorany olona dia ozy aho hoe zao sika mandeha amin'ny fahamarinana mandrakariva rehefa mandeha amin'ny fahamarinana io ianao na lavo toy inona zany tsy maintsy miarina hatrany misy iry zay mihitsy hoe tany mafy eo am-ponosy fa zay manao marina inina antsoa na lavo aza tsy maintsy tafarina dia zay ihany koa teneniko ny vahoaka ny Faratsio hoe aza matahotra an'izany tsika aza matahotra an'izany tsika tsy very zany Faratsio tsy very zany Faratsio
miaditsika mba mivoarana ny distriktsika io, miaditsika tsy avela ho kambotsy zany, tsy avela ho ohatrany hoe abandonné zany hoe ohatrany hoe tsisy raha eo intsony fa izay no iarahantsika mirahina mivondrona mba tsisy an'izay fanapotehana sy fanombana izay. Inona zany zao mety hitranga ny afaratsio ary ianao mbola no hiasa ny afaratsio a, misy olom-bavam-bahoaka efa amperinasa ihany koa, tsy lasa fifanandrinana vaovao ndraiky mety hitranga ho afaratsio manomboka zao. Za tsy manana eritreritra hifanandrina amin'izaniza fa manana eritreritra hanao ny asa fampandrosoana izay efa natao tany toerana. Manamboatra azy zany, manampy ny vahoaka azy zany, misy lalana nampanantenaiko hoe amboarina zao dia anampy amin'ny vahoaka, namboarana an'izany lalana zany, anao tagna maro zay, anarina fototra-avitrasy zay, anangana fototra-avitrasy zay. Iveriko fa raha solombavam-bahoaka vonona amina fampandrosoana tsy andeha hametraka ho fahafaham'izany mihitsy ka hoe andeha hanakanatsy anao an'izany asany. Tototo le façon tsy afaka manakanatsy anao an'izany asany izy dia izay ny tenako hoe tsy zany tsy mifanandrina. Io any tsy azon'ny olona zany Bensoa Nelson. Ny fifanandrinana politika anie tsy hoe mpifahavalo za sy ny candidat sy ny solombavam-bahoaka anay e, tsy mpifahavalo anie izay menatay e, hoe mety tsara velatsia olona anatina fa zao tsy azonareo mihitsy le lojika mibay koa, lojika mibay koa dia hoe mba tsy ho faralany zany faratsioanay zany anie ka any amin'ny vodilaharana mihitsy raha resaka fampandrosoana Bensoa Nelson. Mamaika azy zany ary ny baiko anahy dia hoe mba tsy ho faralany olona ntsony zany vahoaka ny faratsio zany. Dia iveriko fa tokony ohatran'izay ihany koa mibaiko ny solombavam-bahoaka raha tena solombavam-bahoaka izy ka ahoana moa ny hanenjehany rahanao asa ve za dia zany ho enjehany Bensoa Nelson, tsy efa tsy normala ntsony kosa vera zany. Ia, ty tena fanontaniana apetraky ny maro inoko fa alina ny variteny. Anahoana zany zao ny hoavy ara-politika ny lalatiana ara-potondrazafy raisinao faharesena ve aloha le tsy lany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka e? Ka tsy misy fomba fiteny izay hoe zaho tsy resy zany, je le perds jamais, soit je gagne soit j'apprends. Zany hoe tsy resy zany mihitsy na za mandresy na za mianatra. Zay zany le izy. Dia mianarako lesona be dia be mihitsy iny zavatra nitranga iny, indraindray ianao tsy maintsy sakrifena, indraindray ianao satria izay ny fanaovana politika dia manaiky an'izay ianao, tsy olana mihitsy n'izany. Tsy misy anala mihitsy ny faharesen-dahatra milaza manao hoe tsy Andriamatoa Andry Rajoelina izany no andeha hanary na hoe hanao hoe ilashe zany. Araka le tenena hoe io fa nahilika Andriamatoa Andry Rajoelina bon débarras e, tsy fantatrareo Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy manana fisainana ohatranareo zany. Olona manana hauteur de vue zany président Andry Rajoelina zany fa tsy ohatran'ny fieritreretanareo azy. Noho izany zany Bensoa Nelson tsy na inona zany zavatra ambara ao anatin'ilay voka-pifidianana iny dia zahay eto miteny tsy resy izany isika vahoaka ny faratsio, tsy resy lalatiana, tsy resy nareo vahoaka ny faratsio izay mifidy mahazo matoky isika fa hanohy an'izay zavatra rehetra efa natomboka sy nampanantenaina an'izay. Inona zany zao ny toy ny carrière politique na ny zotra politika any lalatiana. Ny zavatra voalohany azo antoka ary teneniko ampabe maso eto aloha dia hoe tsia intelo, tsy manan-keritreritra anao maso ivovahiny any ivelany zany mahazo matoky tsika satria ny zavatra naparitaka ry zareo ihany koa tany afaratsio dia hoe andeha ho any Maurice hono izy na andeha ho any Paris hono izy dia avelany eo nareo. Tsy aza matahotra an'izany tsika voaka ny faratsio, za tsy manam-pikasana sady tsy manan-keritreritra ny tsy mila ataoko mazava, tsy mila toerana ambassadeur zany, tsy mila toerana ina moa conseiller, tsy mila toerana consul général etc. Nampropose azy zany ny filoham-pirenena dia tsy anao non, efa fantatry ny filoham-pirenena zany. Vao depuis 2019 zay menatady efa niresaka an'izany hoe za manompo tanindrazana eto Madagasikara no mety amiko fa tsy any ivelany, fantatry ny filoham-pirenena. Za fotsiny tehiteny hoe isaky ny isy fanoloana mpikambana amin'ny gouvernement tamin'izany tamin'ny 5 taona teo aloha dia miverina foana izay resaka izay hoe ho atao ambassadeur any France ho lalatiana, ho atao ambassadeur any Maurice, ho atao ambassadeur any Genève efa eny kokoa zany, ho atao ambassadeur any New York ihany koa rehefa eniko tamin'izany fotoana izany.
dia niteny foana hoe tsy atsisy an'izany mahazo matokotsika dia matoky isa koa nareo vahoaka amin'ny faratsio fa tsy andehanao ambassadeur zany mihitsy lalatiana tsy mila sady tsy mitady an'izany sady tsy mbola lesaka an'izany na ray aman-dreny akory aza tamin'Andriamatoa Andrajoe za zany eto dia tehiteny zay ny voalohany ary ny faharoa dia ho teneniko dia ity za tompoko hatreto androany 3 Jolay 2024 tsy mbola niresaka tamin'ny Filoha Rajoelina izay hoe ho toy ny asa ho ataoko miaraka amin'ny fitondram-panjakana tsy misy resaka zany anao ministra ndray tsisy resaka hoe anao ambassadeur tsisy resaka andray poste tsy mbola niresaka amin'izany tamin'ny Filoha Rajoelina ka za mahita volana alohan'ny bibitsika fa tsy mbola misy resaka an'izany mihitsy amin'izao fotoana izao za ihany koa dia apetrako mazava ny resaka ambenjoany leson tsy mahafaty azy zany manana na tsy manana toerana ao anatin'ny fitondram-panjakana oko apetraka zay fa diso mihitsy manko le filazany olona hoe io ndray dia andeha hanohitra raha va tsy mahazo toerana odo tsy azonareo mihitsy nareo zany tena apote de la plaque mihitsy amin'le fanenjehanareo nareo tena tsy mahazo resaka nareo tsy mahalala ninino nareo fa evernareo fa misaina ohatra nareo ny olona nareo manana fisainana mavomavo sy maramara sadasada dia evernareo fa ohatran'izany koa ny olona fa tsy ohatran'izany lalatiny tsy ohatran'izany président Rajoelina tsy ohatran'izany ny olona fa nareo amin'ny fanoherana efa lotiky le fankalana ny lohanareo efa masiso n'ilay tsy fitiavana loatra ny fomba fisainanareo dia lasa manao fomba fijery tahaka an'izany anareo averiko indray mandeha zange mbenjoany so manana orinasy afaka miverina mitantana ny orinasa koa zany ary zany ary ny tena passion ako mitantana ny télé mitantana ny radio zay moa fantaniany olona foana manao ny Free TV afaka miverina manao an'izany tsara tsisy olana mihitsy zany tompoko za zany tsy maty sady tsy maty any tsy very raha ohatra ka tsy eo anatin'ny fitondram-panjakana fa sao dia diso hevitra ianareo fa za kosa dia apetrako mazava eto ny resaka ary ataoko tsy misy ambiguïté tsy misy fisalasalana tsy hanohitra ny Filoha Rajoelina tsy hanohitra ny fitondram-panjakana ary tsy zare fa ny antoko politika freedom izay tantanako tsy hoy za mihitsy no hoe ka satria io fa tsy lany dia andehanao mpanohitra efa zao ny ataony zareo any raha makany amin'ny firaisan-kina zao lalatiana tena faly zay azafady za tsy ho any aminareo any amin'ny firaisan-kina satria tsy hanohitra par conviction zay le izy tsy hoe nina zany diso nareo hoe ny toerana dia rehefa tsy mahazo toerana zany dia hoe hanohitra na hanohana fanjakana tsy atopoko tsy zany fa za tompoko dia lazaiko mazava mbola manohana ny filohan'ny repoblika mbola manohana ny fitondram-panjakana zay najoro namony tena tamin'io izy na tamin'ny 2018 na tamin'ny 2023 zany any mbenjoana so tanatana problème personnel grave be zay fa nanao fampielezan-kevitra sanandro za namony tena ho an'izany fametrahana nyty fitondram-panjakana ity tanatana olana lehibe goavany za fa tena hoe namony tena ary nampandeferiko daholo zay considération personnelle mba hafahako hoe amin'ny fomba rehetra atao zay ampandaniana n'Andriamatoa Rajoelina ny fomba rehetra légaly io partout les moyens légaux zany zay teo ampelantanana fary nandeha feo tamin'izany nanao fampelezan-kevitra adiny 12 age mitenir antenne tamin'izany fotoana zany dia tsy manaivo so ianao matadida zao satria ianao miaraka nanao fandaharana tamiko amin'izany mobilisena ny olona tamin'izany nanoherana ny paikady malotiny séance tamin'izany fotoana zany namonona tenany izy zany dia zany rehetra naminoko teny zany fa dia rapitso dia hoe andeha hanohitra fanjakana satria hoe natao zay nandresena ana tamin'ny fifidianana tsy logika zany tsy zany fomba fanaovan'ny politika ambinjoany leson dia lazaiko mazava eto zany za tsy mitady tsy mila toerana maso ivovahiny amin'ny ivelany tsy mitady tsy mila toerana amin'izay everinareo fa hoe anaovako chantage amin'ny Filoha raha ohatra ka tsy lany raha ohatra ka tsy ataonao eto zany dia hanohitra tsy ohatran'izany ao ny fomba fisaina ary tsy maty tsy maninona tsy sanatria hoe handicapé raha ohatra ka tsy manana toerana ao anatin'ny fitondram-panjakana tsy manaka anasy ny antokoko tsy hanohana n'Andriamatoa Rajoelina zany fa misy ihany koa nefa miteny hoe tsy ho avotsotry ny filoham-pirenena Rajoelina mihitsy zany lalatiana raha mpitazava zany inona le tombony ho anao zany ka mety mahatonga ny olona miteny an'izay ihany koa lalatiana rakotin-drazafy ny mahasamy hafa zany na amin'ireo ministra namana tao anaty gouvernement teo aloha na amin'ny parti politique na amin'ny hoe azafatandrina na hoe amin'za atao hoe
nampanao gazety ataloha zany dia mety hoe manana an'izay tombon-dahana zay dia ataoko hoe mijoro foana nanoana ny filohan Rajoelina. Fantatra ny mahatonga ny fantatra tsy hoe fantatra fa fantatra ny mahatonga ny ministra namana sasany tsy mba miteny amin'ny manjery zany na mijoro manoana ny fitondram-panjakana izany satria matahotra an'ilay tsikeran'ny olona, matahotra an'ilay hoe jereo mahazo ny lalatiana amin'ny Facebook anaovan'ny olona anazy satria izy mijoro manoana ny fitondram-panjakana. Tsy ny olona rehetra ny mahazaka an'izany. Za mahazaka satria za nitezaina ara-politika. Nareo anie tsy mahafantatra ny fitezana ara-politika natao namola vilany zany Hery Zorazafy maleo azany nandritra ny taona maro e. Za zany efa natao azaka sedra ara-politika satria zay no nahatonga nanapa-kevitra ny latsaka tao anatin'ny sedra politika e. Fa misy ny ministra namana sasany tsy niomana tamin'izay, tsy niomana, tsy voataiza, tsy nilomano tao anatin'ny politika dia mety matahotra ny vavan'ny olona, matahotra ny tsikeran'ny olona dia mipiripirina. Zavatra misy anie Milton Nesson. Jerevanao tsara ny zavatra misy ny asa vita teo anivony zany ministera ny tantanana izany na ministera ny serasera sy ny kolotsaina na ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa izay nientiko teo aloha mba hiverim-piano hoe nisy ary nisongadina tao anatin'izay fotoana ny tantanako izay. Nefa maninona za foana ny voahenjika, za foana no tsikeraina, ivaivaina, rabirabiana atao an'ity zavatra rehetrarehetra mitambazotra ity. Satria maninona ianao ve raha tsy manao ninina Milton Nesson dia hisy anenjika anao na misy arangeny anarany ministra sasany tsy fantatry ny olona akory e. Misy anie hoe ministra mpikamana ny gouvernement fa tsy fantatry ny olona akory ty ministra e. Fa lalatiana ihany satria lalatiana no mitsangana manoana ny fitondram-panjakana na nanorana na navandry na nisinana dia lalatiana no mitsangana niaro ny filohan'ny Rajoelina. Na vaivainga ny tsikera tamin'ireny resaka nationalité ny filohan'ny Rajoelina fa sa lalatiana no mitsangana foana miaro azy ary tena mitondra argument mitombona araky ny lalàna nanao débat araky ny lalàna mihitsy mikasika an'izany resaka nationalité amin'ny filoha Rajoelina zany. Ninona nitranga teto resaka Covid teto savona nge nitsangana fa ninjehana amin'ny vaivay koa nge nahazo tamin'ireny resaka Covid reny fa tsy nafaty zany mbola eo ihany lalatiana mbola bête noire le opposition ataony lalatiana mitapy mihitsy ao anatin'ny tambajotra serasera sosialy miome mihitsy andraindray mijery satria tena lasa grand délire leo mikasika lalatiana misy zavatra foronina foana isan'andro ary tsy vita misy zavatra foronina fo maraina reo inona indray reny tenena momba ty lalatiana mampalailo ihany anie zareo pitsorareo tsy atao masony olona fa zao zany teneniko anareo mpanoty za mbola anao politika foana dia za mbola liary ny filoha Rajoelina foana satria manino mitsimbona anareo anie za io raha ohatra ka tsy otsona tsy manana asa otsona izary no resahanareo izary no resahanareo anaty tambajotra rehefa tsy lalatiana dia aleo mba omena asa ihany nareo fa tsy manana asa rehefa mampalahelo dia nareo le mena atao very ihany. Za raha zao mametra-panontaniana fa nakaiza ry zareo le mpanao hahaha hitanao le mpanao fimemezana amin'ny ohatrany tena teo aloha manko tamin'ireny fifidianany reny satria nanaovana cellule manokana misy nge lalatiana hoe aleo tonga dia mifatratra any amin'ny lalatiana daholo mpanao compte fake tao anatin'ny tambajotra serasera sosialy teo dia tena anjatony mihitsy le hitanao le ohatrany hoe réaction meme zany sy manenjika sy ny sisasisy dia zao le izy lasa tsy misy tsony mahagaga hoe fa manina ary ty-ametra-panontaniana nefa zao mbola eo ihany zany hoe tiako tenena hoe aleo eo ihany aleo anao politika ihany fa manjary tsisy asa nareo dia mampalahelo raha tsisy olona hoenjehanao anaty tambajotra ntsony izy ary no resahanareo marina mafy tsotra avy zao ne le izy mitsona sao e le zavatra nenjehana anahy tsy hoe nanao kolikoly tsy hoe nisy dossier manoty nanao détournement tsy nangala-bolam-panjakana tsy hoe tsy navita ninina mihitsy tsy zany anie zavatra nenjehana anahy mitsona sao fa niany anenjehana anahy dia hoe tia miseo manoana ny fitondram-panjakana foana fa ndao zay mbola logika an'le hoe nanaovana angaretona tany amin'ny fifidianana district kelynay Faratsio ariva Milton Nesson dia ny ensemble ny opposition tonga tany atramina Andriamatoa Maro Karavalo manana mi fa hoe ndao ty anaovana angaretona ty lalatiana ty zany nge ampanetretena ny lazako aminareo hoe raha ohatra koa nge tsy lalatiana teo tsy nanaovanareo angareto nanina tsy nanaovana angaretona tany amin'ny ministra hafa zay latsaka ovidina sy rombavamboaka Milton hoe fito zay fito zay fa lalatiana ihany nanaovana angaretona nandehanana tany nanaovana zao sy ny sisa fa
namary karavalomana an'izany ohatra tany Ambatondrazaka tsisy ministra latsaka ane tany tsisy ministra latsaka tany ministra latsaka nge tamina district Anakely nakoatran'ny anazy zany Mbentsona Evisa tsy nandehanany zareo fa tany aminay ihany nandehanany zareo dikan'izay tena za mihitsy bête noire ny opposition za mihitsy tsy zakany zareo zay le teneniko teo mialatsiny ohatrany hoe fitenin'ny tanora masika hoe ataony lalatiana mitapy mihitsy zareo anatin'ny tambajotro tsy mety hafa ny hatrany ivelany reo le team sy ny diaspora sy ny mpanohitra fanjakana reo zany de tena tsy misy ataovy fo maraina de mieritreritra lalatiana mikohaka de mieritreritra lalatiana minambary mieritreritra lalatiana matory indray amin'ala mety mbola manofo ratsy any lalatiana koa lalatiana ohatrany ataoko vasivasy lisa tsy maninony zany fomba zavatra mitranga amin'ny politika daholo zany koa ny midika mety mba misy dikany ihany ianao raha tsy misy dikany ianao tsisy ny resaka ambitsoaso aloha de apetraka ohatran'izay le resaka fa raha ohatra nge zany za mety hoe simple politicienne fotsiny ohatran'izao tsy de misy poids politika tsy nanaovana an'izao rehetrarehetra zao ambitsoanazao fa satria za atianareo na sy tianareo misy poids politika ny fisiko anatin'ny fitondram-panjakana manohana Florajoela de zay nanaovanareo angaredona de zavatra hitako indray zao rehefa hoe iteny atao anatin'ny radio ady hoe sao de mitady toerana ministre de fa natao sahady hoe rehefa règle démocratique de rehefa tsy lany ministre rehefa tsy lany amin'ny fifidianana anao de tsy voately tsy mena toerana hoe nomination zany na désignation zany ao anatin'ny fitondram-panjakana za nge tsy mitady an'izany koa apetrako mazava hoe fa minontizinareo de hoe raha miverina anaty fitondram-panjakana ty lalatiany ty de ao sahirana indray tsika nefa zao tsika efa mba mieritreritra hoe fa mba milamindamina amin'le fanoherana an'ity fitondram-panjakana ty fa tsisy lalatiana mamaly atsika foana tsisy lalatiana mandeha famaly amitsika amina mitondra argument ntsony ao raha ohatran'izao zay no mahatonga andreo manao tambabe ataondray zany zay hoe alao tsy averina ao anatin'ny fitondram-panjakana lalatiana atao mihitsy ndray zany zay fanenjehana marobe ao anatin'ny tambajotro ary de tsy gaga fa mbola itoy io mandra-pahatonga andreo mandra-pahatonga ny fananganana gouvernementa vaovao noho izay antony zay hoe raha miverina ao anaty gouvernementany io lalatiana ko sahirana ray tsika amin'ny fanoherana zay ane le izy ny zavatra mitranga zany ary zay ny zavatra positif indrindra mbintsonaiso tao anatin'ny fifidianana io de nafahana nampiseho niseho zany efa tsy hoe nampiseho nisehony hoe incontournable zany lalatiana eo amin'ny sehatra politika eto amin'ity firenena ity matoa nanaovana an'izay zavatra rehetrarehetra izay zay no mahatonga miteny amin'ny ekipa ny freedom na ny mpanaradia zany hoe aza manana ihany zany tsika aza manana alahelo am'izany tsika indrindra dioviny fo ataovy madio foana ny fo fa manjary lasa raha vao tsy madio foa de lasa misy mamendry feno de lasa misy ohatrany hoe misy amertume lasa ohatrany hoe misy lolo-po zany na misy rancune ao anatiny fo fa ataovy madio ny fo de tsy manana an'izany rehetrarehetra izany fa na tiatsika na tsy tiatsika matoatsika atao an'izao rehetrarehetra zao incontournable zany isika ao anatin'izay échiquier politika izay ianao ve tsy tena hoe tena tsy kivy mihitsy zany amle zava-miseho ny fanaratsiana sy ny sisa tsy kivy ve mba manahoana ny fihetseham-po hoe mahita zavatra hafahafa ny anaty Facebook sy ny sisany mbola tsy kivy tam'izany mihitsy tsy mbola kivy tam'izany hatram'izay ary tsy zao fa ho kivy am'izany fa efa zay le teneniko hoe anao ange rehefa manao politika ary nazavaiko foana zay za aloha zany manao politika efa bête noire ny opposition fa faharoa vehivavy ny tena ohatrany mahazo an'ireo vehivavy rehetra manao politika any amin'ny sehatra nivelany resary fa tsy eto amintsika tsisy mahazo ny aina lalatiana mpanao politika vehivavy eto amintsika fa toujours est-il hoe mpanao politika vehivavy indrindra rehefa iverina hoe manana poids politika zany de atao ohatran'io atao anahy eto Madagasikara manarao anareo ny fizotra politika any France any États-Unis fa zany mpanao politika vehivavy zany ny ka vo enjika isan'andro zao ianao de makorela mialatsiny mpivaritena zany foana ny lazainanao isan'andro ohatrany hoe zareo mihitsy miara-mijoro ana eria tsara ralany ery sa zareo mihitsy miaraka manao an'le fivarotatena amiko sa zareo mihitsy miaina 420 amin'ny 420 rano fa misy zavatra marobe tsy fantatrao zany tonga de iana indray sipany de iana indray fa zay olona rehetra za zao tamin'ny alahady teo fotsiny misy namako niaraka tamin'ny sabotsy misy namako niaraka tamiko nijery Rasolondrabe de efa hoe io sady indray sipany lalatiana tena incroyable incroyable fa zao
za tsy mbola kivy tamin'izany indray mandeha ary tsy mbola ho kivy amin'izany satria tsy nisy mpanao politika zany ka niezaka navita zavatra tsara teto amin'ity firenena itya ka tsy voaenjika na manerana n'izao tontolo zao zany tsy teto amin'ity firenena filoha ny Rajoelina hoe tena haiko ny fitiavan-tanindrazana ao anatin'izany filoha Rajoelina zany ary haiko ny finiavany te ampivoatra sy te ohatrany hoe moderniser sy révolutionner ny fampivoarana n'ity Madagasikara ity fa inona tsy fanenjehana mahazo azany président Rajoelina zany koa zay ny teneniko hoe zay olona matoa ianao zany tsy voaenjika tsy manao ianao zay le zavatra misy zay matoa ianao tsy voaenjika tsy manao ianao zay fa zany mihitsy ny lalànan'ny politika zany de eto a de teteny aminareo mpanohitra ninona mbola ho ataonareo avoakanareo momba eo sady tsy mahakivy any tsy mampiamitrany tsy misy fetraikany na kely varay vety akory aza amin'ny fiainako zany de mandeha foana ihany manompo tanindrazana foana ihany manompo vahoaka foana ihany manao ny asa soa toka nampiana amin'ny vahoaka foana manao ny asa izay nijoroko amin'ny vahoaka foana mahafaly anareo zay arabasorabatsara tsy mahafaly anareo zay c'est votre problème olanareo zay fa tsy olako nareo mitena isan'andro anatin'ny tambajotra serasera sosialy olanareo zay fa tsy olako ianao tsy afaka micontrôler ny zavatra tenen'ny olona momba anao fa ianao kosa afaka micontrôler hoe comment vous allez réagir amin'ny zavatra izay tenenanao za tompoko tsy miditra any anatin'ny fokokory zany foko efa feno fitiavana ozy le fitenenan'izay ka de zay irany dinay zany zay volaninao eo zay teneninao zay ataonao a fa ny foko efa feno fity mahatoky tenany aty le zay anararoatra kely lalatiana rakotondra zafy iresaka ny fokapifidianana iny ihany hoe marina fa nahazo majorité absolue zany eo anivon'ny antenimera-pirenena ny mpanohana ny fitondram-panjakana fa le isa zany azo fa le isam-bato zany raha tsy karisa fotsiny any teto andrenivohitra sy ny manodidina ny faritra Analamanga amin'ny ankapobeny zany dia ny ena ny vato azo indreo mpanohana ny fitondram-panjakana zany tao anatin'ny fifidianana sy ombavombahoaka iny inona ny mety andikanana zany mety efa niena ve zany le finiavan'ny olona ny fitondram-panjakana sy andrematoa andra Rajoelina mihitsy ka tsy mitovy mihitsy ny fomba fifidianana sy ombavombahoaka sy ny fomba fifidianana filoham-pirenena raha mahatsikaritra anao mentsoany leçon ny vato azo ny sy ombavombahoaka rehetra izay manorina ny Andry Rajoelina ampitao zay résultat zay tamin'ny 2018 sy 2019 fa kely foana no ny vato azo ny président ny vato azo ny sy ombavombahoaka zay zany efa c'est de règle c'est notoire alatsina ohatrany efa zay mihitsy zany le izy ny vato azo ny filohan'ny Rajoelina de betsaka foana no ny vato azo ny sy ombavombahoaka na mbola tambatra aza ny vato azo ny sy ombavombahoaka mbola kely no ny vato azo ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny fifidianana satria ny fifidianana nge le personnalité zany hoe le olona milatsaka ny jerevana akoatrany hoe kasketiny zany amahiry marazy de misy ihany koa na tiana na tsy tiana zany miditra en compte ny hoe iza le olona de miankina amin'izay zany ny vato azony fa ny filohan'ny Rajoelina tia ny vahoaka ary zay mihitsy ny madiso any mpanohitra zany le mieritreritra hoe ny filohan'ny Rajoelina hoany efa tsy tia vahoaka intsony isany voalany vo 6 mois zay nalany azy 7 mois amin'ity juillet 2024 ty kahoana nilazanareo fa tsy tia ny olona intsony izy nefa ny salan'isazony zay empolisanjato mahery manerana ny Madagasikara diso mihitsy le analyse zany hoe fitondrana efa tsy tia vahoaka intsony ohatran'izao hoe tsy fitondrana tsy tia vahoaka izy tsy iny aza ny tokony ho vato azo ny za surany zany raha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny fa mbola nisy anabato ihany koa natao ny mpanohitra ary zay ny mahagaga tamin'le hoe tsisy mpanohitra afaka mangala-bato zany ko nahoana ary sy tendrandrena somineko ny faiziny fitsarana avombalalam-panorenana fa hoe nangala-bato nefa mpanohitra tamin'izany fotoana izany zay ny tiako tenena ambentsoana leçon hoe tsy mitombona mihitsy zany le analyse ny fanoherana amin'ny tsy tia ny vahoaka sisy fa ny amin'ny fifidianana sy ombavombahoaka élection de proximité de mety hoe le personnalité an'le olona no mikaonty tsisy idirany amin'ny vato azony sy ny fitiavan'ny olona ny filohan'ny Rajoelina mihitsy averiko kely le fanontaniana apetraky ny mpanaraka anao moa zany hoe anao ahoana ny resaka fritivier aloha ny anankiray de resaka freedom mihitsy
hoe te hiditra mpikambana te mikany asambaina sa ina miantso zao maro hoe mba te sy ny avaratrano maro miantso hoe ahoana ny fomba ahafahana manatevin-darana ny antoko fridoma. Ny fomba fidirana anatin'ny antoko fridoma moa misy hoe parrainage, zany hoe système de parrainage zany fomba fidiranao dia ny bureau national zany ny BN zany no mandamina mikasika an'izay. Everiko fa izy ihany angamba toromarika ampy tena mikasika an'izay satria maro be tokoa ny voaray tamin'izay hoe maniry ny anatevin-darana ny antoko fridoma izay. Raha ohatra zao hoe ivelana Antananarivo dia misy ny Ratsamangaika zany ohatrany hoe misy ny coordination régionale zany ny antoko. Efa misy coordination régionale mipetraka amin'ny fatrivakinankaratra raha miresaka sambaina zao anao dia any Antsirabe angamba ny anaovana azy ho apetraka aty amin'ny ato amin'ny FFM moa siège ny birao ny birao foibe ny antoko fridoma dia angamba ny apetraka ato ny coordonné andreo coordonnateur régionaux samihafa dia mba mora kokoa ny fifandraisana mikasika an'izay. Ny Free TV tsy voatery natao amin'ny fonoteny fotsiny le izy tsy manana olana isika mikasika an'izay satria moa efa tamin'ny 2018 no nomeny ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany tsy fitondram-panjakana ty sao dia isy tendray hoe aka ianao ministre ny serasera sy ny kolontsaina tamin'izao 2019 nakaty zao fa 2018 ny régulariser ara-dalàna ny taratasy ny Free TV fa natao tao anaty fonoteny fotsiny moa satria betsaka ny asa be loatra ny asa fa everiko hoe fotoanany zao azo mirenana an'izany rehetrarehetra zany. Ty tena fanontaniana farany satria tsika hiatrika fifidianana be ny tanàna manahoana ny antoko fridoma sy ny fifidianana be ny tanàna. Ny zavatra nisy tamin'ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny taona 2024 dia ny fanaraka zany ny coalition ny vondrony antoko politika manohana ny filohan-drajoela tamin'izany fotoana zany hoe ireo grande ville zany zany hoe ireo tanàn-dehibe zany izay misy ataontsika hoe misy enjeu manokana zany ohatrany hoe ny chef lieu de province Antsirabe, Sainte-Marie, Nosy reny zany dia niraisana ny candidat zay natao tamin'ny 2019 niraisana daholo ny candidat zany dia ny any amin'ny hafa zany dia samy nandatsaka izay nandatsaka tsy nisy zany ny ohatrany coalition tamin'ireo 1600 quelques communes ireo zany fa les grandes villes 1311 grandes villes ihany zany ohatrany hoe nindraisana ny candidat zay natao tamin'ny 2019 asa raha ohatran'izay ihany no atao amin'ity fa mbola tsy nisy moa fifampidinena mikasika an'izay coalition zay ho an'ny fifidianana be ny tanàna hatreto ho an'ny antoko politika miaradia amin'ny fitondram-panjakana miaradia amin'ny Andriamatoa Andrajoelina fa kosa ny antoko fridoma dia miomana mandray anjara amin'izay fifidianana be ny tanàna izay amin'ireo toerana maro samihafa na any afara-tsoa ihany koa. Ny fotsiny zany izay napetrako tamin'ny ekipako tamin'ny fivorina izay nataonay farany tamin'ny alahady hoe tsika tsy mifahavalo amin'ny TGV mihitsy zany hoe raha azo atao zany amin'ny toerana izay ilatsahan'ny TGV dia mba tsy mandatsaka fridoma raha azo atao io fa jerevana kosa ny potentiel hoe iza ny matanjaka kokoa zany dia mety isy fandaminana ohatraohatra an'izay. Eny mankasitraka afatra farany nga manaratsika zao resaresaka zao. Mankasitraka ny vahoaka ny faratsio izay nanaraka ny fandaharana zao mino fa nisindany asa samihafa taorinan'izay resabe natao taorinany hoe fivoahany voaka-pifidianana tamin'ny herin'izay aza manana hafa eo mandrakariva lalatsina raha mbola menjanahary hery sy tanjaka dia anohana hanampy ny vahoaka ny faratsiofolo. Aza manana hafa ny fampanantenana tamin'ny fifidianana rehetra na talohan'ny fifidianana rehetra izay ny fanaovantsika dia tsy maintsy ho tanterahintsika mahazo matoky azy anareo mikasika an'izay. Aza manana hafa tsy avelantsika anjaka izany raha matahora sy ny fandrahonana sy ny sisa sy ny sisa fa vonona mandrakaritsika hijoro hitady ny rariny ary fampiaro ao anatin'izay. Aza manana hafa tsy haka ny fitaovana izay nomeko zany ty zao dia tena nampime anay hoe satria hono tsy lalana tiana dia nalainy le poto anjiro napetrany
tena ridicule mihitsy le olona indraindray efa le poteau io aloha efa prévu zany araka tamin'ny ben'ny tanàna ho soloana io poteau io d'ailleurs ny soloana le poteau ary miverinao ihany le izy fa le izy moa zany lainga eo de enjana be zareo aloha raha daingy champion du monde mihitsy tena champion du monde raha misy namana hoe fifananana mandainga fifananana manelitsao de voalohany aloha amin'ny voalohany mihitsy ny mpanohitra ao anatiny tambazotra serasera sosial zareo zany tena miaina amin'ainga il respire le mensonge il mange le mensonge misakafo lainga mamafy lainga misakafo lainga mandresatra lainga manino moa mirespire lainga zay zareo tena incroyable fa etsana raha anelitsao etsana ary ny tena mampimeana tia tena mampimeana andritra atao anatin'ny zavatra rehetrarehetra ambitsona leçon le hoe na saika atao ambassadeur-ny Maurice olona latina de tsy nanaiky ony izy fa nangatako ambassadeur-ny Paris UNESCO any Paris ambassadeur représentation permanente ny UNESCO any Paris zany resahany io ohatra hoe nanatrika teo mihitsy raha ngaty le olona nefa zay sy président mbola tsy niresaka an'izany na indray maraina ary ty tena mampime araka ny loharano mbo voatao akaiky ny fitondrana ary nao mafisiny le olona ary amin'ny 10 000 kilomètres ary fa izy misy nanamafy an'izao nga izy ministre ndraraham-bahiny sa izy no conseiller spécial amin'ny président sa izy miaraka mipetraka amin'ny président ka na eno sa nafantatra zany resaka zany de mino daholo izy menakavy tsy hoe mino fa aparitaka izy menakavy le izy de zay mino laingany aloha zany de mino laingany zay le teneniko foana hoe ty koa misy zatra nampime androany vao maraina teo alohan'ny zandiaka ty miakatra hoany ny sarandalana amin'ny soatrance le soatrance tsy fatako na ny tompony azy tsisy fatatra de zao hoany naparitaka le olona hoe nandefa message anazy zany le namako torameky zaho izy izy fa misy ny teny anao izy hoe an'lalatina hono ny soatrance io de an'lalatina soatrance io de tesitra hono izy fa tsy lany de nakariny hono ny sarandalana jesosy io so aloha raha ohatra ka mba hany ny taratasy le soatrance milaza hoe anala izy de mba atero aty azafady indrindra fa mba tiako fantatra hoe zay fananako zay betsaka ane zay fananako zay fitsoaleso ohatra le tranoko any Bordeaux mbola tsy hitako ihany ny taratasy mbola tsy hitako ihany ny lakle any hatramin'izao ny tranoko any Meritsatosika ho misy tranoko ngeza be misy station service ko misy taniko ngeza be mba ho hita ty daholo zany azafady ny Ambomalaza any amin'ny Malaza golf misy an'izany koa any Tsirabe gagabe mihitsy fa nisy namako mandefa sarina trano mezimezina amina de ozy izy tsara be mihitsy ty tranonao aty ty vianay io aiza ny taratasiny io azafady indrindra lalatina zany tsy manana zany rehetra zany ny trano lalatina zany de zay nataony déclaration de patrimoine ihany de zay fa tsy misy ankoatran'izay ary zay fananany efa trano zay fa nareo diso tanteraka mihitsy nareo amin'ny fomba aparitak'areo momba lalatina mbola tsy nangorokarena tamin'ny fitondrana zany ary tsy angorokarena amin'ny fitondrana zany satria mon éthique me l'interdit tsy afaka anao an'izany tsy angorokarena amin'ny fitondrana zany nahoana anao an'izany za tsy mitovy amin'ny mpanao politika hafa hoe ameny posiny atongavany eo mialatsiny to raha ohatra ka afaka manaprofo mifanohitra amin'izay nareo de tonga afa de teneno ary fa sivyprofo mazava ty ny taratasiny ihany nafa ny lalatina tokoa ty de mba tiako fantatra mihitsy mikasika an'izay fa no manarakaraka izany diso ihany koa ianareo zay mieritreritra fa hoe tombontsoa manokany lalatina nanaovany amin'ity politika ity raha tombontsoa manokana nanaovako an'ity politika ty efa niala raha zay faninjehana natao azy mbitsona so nefa tsy azoko akory le tombontsoa raha azoko ndraiky le tombontsoa de mba nanaiky any mitsonan'zao fa tsy haiko inona le tombontsoa azoko nefa zao le anaovana anay azonao ka raha ohatra ka tena hoe intérêt personnel nanaovako an'izay politika zay de efa elany zany fa tena fanompona tandrazana na fitiavana tandrazana ary tsisy afaka anala atao anatin'ny foko ny saiko izany fitiavako ny tandrazako zany na iaretana mafy aza tsy maninona zany zao tsisy afaka hanala an'izany atao anatin'ny fokony de mbola vonona foana hanompo an'ity tandrazana ity ary mbola hanompo an'ity tandrazana ity foana na mety aminareo na tsy mety aminareo aele zao foana ny tsao aza reraka mihitsy
vavaka ho anareo ako mba tsy mba hananareo hery foana ahafahanareo manohy an'izay ataonareo zay fa za koa tsy hemotra mihitsy dia eto sika samy eto tsika na mbola 10 na 10 taona tsoran'izany ranga tsy problème mihitsy zany so dia verinareo fa hoe raha adroadronareo amin'ny tambajotra ataonareo an'izao a dia ho kivy ho ketraka dia hemotra dia tsy hanohana fitondrana tsoa tsy atsisy an'izany nanoresena tamin'ny fifidianana tsy olan'izany sedra ohatrany sedra rehetra io ndry tsorana sona tsy olan'izany za matoky an'andriamanitra na rahaborabianareo toy inona raha aloha anaros'andriamanitra zany dia tsorana sona makasitraka matolana azafady atsika vahoaka ny faratsy ho amin'ny 14 juillet fotoanatsika manaraka mbola holazaina anareo ihany hoe inona avy no ataotsika dia ho atsika navalabe tokana any faratsy a amin'ny 13 juillet fotoanatsika anaovantsika fitokanana andreo fotodrafitrasa maro izay namboarina tany sy anombohana anohizana ny asa hafa ihany koa izay ifanampanantenaina ny vahoaka dia aoriana ny valabe tokana dia efa miomana sady anareo any amin'ny Andrarivo fa aoriana ny valabe tokana dia nareo amin'ny Andrarivo dia tokana zava-bita kosa na nitetezana ny commune raha mety tsy ho ampy ny fotoana mitsoana izao raha miasa rehetra vita tany fa dia hitokana foana zay dia manasa ny solombavam-boakanay foana zay mba hanatrika mba mahita izy hoe zao ny asa natao tany dia mba sofianatra zay le zavatra nitanina mihitsy asa akasitraka makatena dia veloma vetivetsika any afaratsy dia misaotra indrindra ny anaraka dia minoma fa mba mahazo toky daholo nareo taorinan'izao fihainoana azao aza kivikivy zany fa mahireza fa tsika mpandresy foana tsy maintsy mandresy foana satria zanak'Andriamanitra zay le hira ambintsona izao hoe ny tanany no ampepita fa ny zanany tsy maintsy tafita eny ary makasitraka raha matola latiana rakotola zafy makasitraka antsika litalitra ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ny fandaratsika miverina rehefa amin'ny 7 ariva ho amin'ireo radio mpiara-miasa samihafa dia efa manana ny ora hamerena ny fandarana akasitrahana ary isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isorako ny mamako moro tsy amin'ny lafiny teknika ny tsorana son mametraka ny mandapitafa ho amin'ny rampitso indray filomany tompoko